iny Andriamanitra. Na dia ao aza ny tsy raha-tanterahanay, na dia ao aza ny ditry ny fonay, ny programa tsara izay efa nomaninao kosa, dia tanterahanao no ny fahasoavanao sy ny inafonao. Ary amin'izany indrindra no aleonao miariary aminay ny maha-Andriamanitra anao fa tsy maha-olona anao. Amin'izany indrindra no aleonao miariary indrindra aminay fa na dia tsy tanteraka azy izahay, na dia mikomy aminao mandrakariva azy izahay, ianao kosa tsy voasakana ny lalanao fa tsy maintsy mandroso. Azavela toy ireo zanak'Israely faizay izay mikomy aminao mandrakariva ka tsy navelanao hiditra tao amin'ny tany natanatenanao, fa indrisy manontany anefitra avokoa izy ireo. Mba ataovy toy ireo hafa kosa izay Andriamanitra, izay manaiky ny fitarianao sy ny sitraponao, ka mba anisan'ny hiditra ao amin'ilay tany nampanantenanao faizay. Anananay anjara ao aminao, ao amin'ny fanjakanao maharitra mandrakizay, amin'ny alalan'izay efa namonjeny Jesosy anay teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no irena sangatana indrindra amin'ny anaranao ry Andriamanitra rainay io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany varaka izany. Amen. Voalohany indrindra fiavana dia faly miarabantsika rehetra mahatratra indraiky ny hoelin'ny toby ity. Ny teksta na ny boky izay hojerentsika amin'izao hoelin'ny toby izao arak'izay tilikomity dia ny bokin'ny Nomeria, indrindra ilay ao ampovoany ny boky dia ny boky fahatelo amby roapolo izany. Amin'izany dia misy zavatra tsy maintsy hojerentsika, na dia ny 3:20 azy no voatendry sy ny vidin'ny komity, dia tsy maintsy mazava amintsika ihany ny amin'ity boky ity, na dia zavatra kely ihany aza no resahany eto. Ny zavatra kely ho resahantsika satria boky tahaka ny bokin'ny Nomeria izay milaza ny tantaran'ny zanak'Israely mandritry ny 40 taona tao anefa, dia tsy ho voahitantsika vetivety eto. Fa izay indrindra fa na ny anaran'ny boky aza, satria raha ny boky hoe ny anarany hoe Nomeria dia nalaina avy eo amin'ny fantikana grika atao hoe septanta io, noho ny fahitana fanisana vahoaka tao anatiny, ka ny septanta no nanome ny anarany hoe Nomeria na nombre araka ny ahitantsika azy. Fa ny tena anaran'ny boky amin'ny teny Hebreo dia hoe Bemidbar. Ny dikan'izany dia ny hoe avy any anefitra, avy any anefitra. Satria ny bokin'ny Nomeria dia manomboka amin'izany, ka ny Genesis zao ohatra dia amin'ny Hebreo ny anarany dia Bereshit, fa tsy ny satria ny teny voalohany ao amin'ny teksta no nyraisin'ny zareo ka nitondra ny anaran'ny boky. Ny Genesis dia tamin'ny voalohany, ny dikany hoe Bereshit dia tamin'ny voalohany. Dia ao amin'ny Nomeria izany dia ny Bemidbar na Bamidbar no anaran'ny boky, ka miresaka indrindra ny zava-niseho tao anefitra mandritry ny 40 taona ity boky ity. Raha jerena amin'ny ankapobeny ny boky dia azo zaraina roa mazava tsara.
ny fizarana voalohany dia ny toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny toko faha 5:20 dia milaza tsotra ny boky fa ireo taranaka rehetra nivoaka avy any Egypta tsy misy miditra amin'ny tany Kanana na dia Mosesy sy Arona azy. Ny antony dia lazany amin'ny manaraka ao. Ny taranaka teorina izay manomboka amin'ny ny toko faha 9:20 dia ka hatramin'ny faha 9:30 dia ireo kosa no taranaka hiditra mandray ny tany Kanana, ny tany nampanantenan'Andriamanitra. Eo anelan'elan'ireo anankiroa ireo ny toko faha 13:20 izay na pidiriny mpanoratra teo ho fanazavana ka amin'io ny toko faha 13:20 dia karazana charnière anankiray mampita avy eo amin'ny taranaka tsy hiditra makany amin'ny taranaka hiditra. Ao no ahitana ny hevitry ny io toko faha 13:20 io izay mbola ho hitantsika eo satria amin'izany indrindra no hailazany ny mpanoratra ny bokin'ny Nomeriny hoe na inona atao amin'ny olona, na inona hevitry ny olona, ny hevitr'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Zay no raha lazaina amin'ny teny faran'izay tsotra ny zavatra fonosin'ity boky ny Nomerity. Arak'izany ny hiditra fohifohy kely fotsiny mikasika an'ireo taranaka tsy hiditra isika, ireo tao amin'ny nivezivezy mandritry ny 70 taona tao dia hita tamin'izany na dia misy azafany manana efa natao satria ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faha 10 eo dia karazana fanomanan'Andriamanitra ny zanak'Israely hiditra handray ny tany izay nampanantenany. Ao ny fanomanana ara-pivavahana, ny amin'ny mpisorona sy ny asa rehetra, ny amin'ny fanadiovana izay tsy maintsy atao, ny fahakalazana ny Paska izay natao hitantsika indrindra zany amin'ny toko faha 9. Zany hoe ny fanomanana rehetra efa hiditra handray ny tany Kanana dia efa nataon'ny Mosesy mazava tsara izany. Kanjo raha efa mamaky isika manomboka amin'ny 1:20 dia manomboka amin'izay ny fikominy isan-karazany, manomboka amin'izay ny fiheveran-tena hoety sy mahay no ny hafa ary nanenjehana hatramin'ny Mosesy aza hoe ino izy azahenao. Manomboka amin'izay izy io. Raha manomboka mijery atsika amin'ny 1:20, ny 1:voalohany ka hatramin'ny faha 3 dia vitantsika ny karazana prologue izay anaingon'ny mpanoratra ny amin'ny fahitranga ny fikomina, hitranga ny fimonomonona, hitranga ny ady sy ny zavatra maro. Raha jerentsika dia ny manomboka amin'ny toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny faha 3 dia karazana prologue amin'izany. Ny toko faha 4 ka hatramin'ny faha 5:30 dia ady mikasika ny mana. Tatsika raha mijery isika dia inona ny zavatra manahirana azy ireo dia amin'ny resaka hena sy ny mana izay nomen'Andriamanitra azy. Dia manomboka amin'izay ny fimonomonona isan-karazany dia lasa ny olona miady amin'ny Mosesy, miady amin'Andriamanitra. Hitantsika tsara zany ny 1:20, 1:4 sy ny manaraka vatatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona fa firenena izay nifangaroharo taminy dia azo fitsirita ary nitomany indray ny zanak'Israely ka niteny hoe iza reny mba han'ny henanay, tsaronay ny hazan-drano izay nihoaninay maimaimpona tany Egypta.
maminy voatango, ny tongolo ravina, ny tongolo Egypta, ny tongolo lay. Zao anefa maina ny tendanay, tsy misy na inona hitanay afa-tsy ny mana ihany. Manomboka ny fikimian'ny vahoaka. Ary jereo fa tsika tratrany koa mamonjy isa-taona sasany dia kely ny henany. Dia zay dia mahatafitohina azy dia zay no entiny mody. Fa kely ny henany. Zay ny taraina ny riano keo dia gaga. Tsy dia kely manahoana fa tsy ampy fotsiny angahy, tsy amin'le ration mahazatra, fa tsy dia kely manahoana le izy. Fa zavatra anankiray anisan'ny mahagaga io. Nefa raha mitondra ny anarana hoe balidibary ty boky ity, dia ilazana indrindra zany fa mifomba n'Andriamanitra dia tao anefitra tao ny fampianarany zanak'Israely itezany azy. Inona ny zava-misy tany anefitra? Anefitra zany anie dezery, ka tsy misy na inona any anao sy ny fasika sy ny vato, zay no fakahita ao. Any ianao tsy misy na inona fa tsy feo miteny tahaka izay ny nataon'Andriamanitra. Reo tao amin'ny testamenta taloha, aty amin'ny testamenta vaovao dia fantatsika fa na Jesosy aza dia nandeha tamin'izany tany no nanomanan'Andriamanitra azy. Mety n'Andriamanitra omaniny tao anefitra tao reto zanak'Israely reto, kanefa tsy mety tamin'ny fanomanan'Andriamanitra azy, satria tsy misy ny hena, satria tsy ny tongolo tany Egypta ny tsarona, satria ny zavatra ohatr'izany no mahafinaritra, izany no tadiavina fa tsy zay fanomanan'Andriamanitra sy zay ilazain'Andriamanitra any tsy zany no mahamaika anay izany. Fa nenay hinakena ifaly tonga ao anefitra anay, maninona anay nentina mivoaka tany rehefa tsy misy hofaninay. Nanomboka amin'izay ny fikimiana. Ary hitantsika fa namin'ny toko faharoa ambin'ny folo dia na Miriama sy Arona aza dia nanohitra ny fahefany Mosesy. Tonga amin'izay ny fanoherana fahefany. Na Miriama sy Arona aza dia nanohitra ny fahefany Mosesy. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Miriama sy Arona dia niteny nanome-tsiny an'i Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay napakariny, fa efa napakatra vehivavy Kosita izy. Hoy izy mianadahy, moa Mosesy ihany va no nitenenany Tompo, fa tsy izay koa mba nitenenany. Eo amin'izay fanoherana natao tamin'ny Mosesy izay, dia ilay fahefan'Andriamanitra nanendry amin'ny Mosesy no nitoeriny mianadahy. Kanefa izy ireo manana ny toerana izay nametrehan'Andriamanitra azy, manana ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy, satria Arona mpisorony, Miriama dia karazana hira, nanao hira fiderana. Kanefa tsy afa-po tamin'izany, ka fa ny fahefan'ny Mosesy ny tiana ho azo, izy ihany angaha. Tonga ny fikimiana isan-karazana, tsy vahiny amintsika olombelona izany fa haitsika tsara. Hitantsika amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo, ny tsy finoana, ka rehefa nalefa mpisafitany dia nanomboka tsy mino an'Andriamanitra intsony ny olona, tsy natoky intsony, tsy natoky intsony izy. Aiza no herintsika jereo ane reto vahoaka vaventy be reto, na dia marina aza fa tsara
tsarany tany mamokatra ny tany na dia marina azy zany aiza no aresentsika ny reto. Ary ny olona tahaka izany amin'ny fisainana manao ohatr'izay izay le mampiemitra ary tsy izy tena ny miemitra tsy izy irery hoentiny miaraka aminy ny vahoaka miara-miemitra dia rehefa miara-miemitra mivokany dia ho isika teo hoe hoy Andriamanitra tsy hipitrahany amin'ny tany io ianareo. Zay mivokany tsy mipitrahany na veziveziny mandritry ny 70 taona tao anefitra. Tsy maninona atao izay ataonareo afaka mikiomy. Hitantsika nitoy ny fikomiana rehetra natao tao ny amin'ny fikomian'ny Kore sy ny namany izay farany ny vavany tanika ny telona azy midina velona any amin'ny fahaverezana. Teo ireo zavatra rehetra ireo dia eo anatrehan'izany dia nanomana sady reto taranaka hafa ataoriny reto Andriamanitra hiditra ny tany Kanana. Zay hitantsika lazainy indrindra manomboka amin'ny 1920 zay nanomboka nanao fanisana fanondroindray Andriamanitra teo natanaovana anisana ny zanak'Israely. Mbola iverenantsika ny anton'ny fanisana nataon'Andriamanitra io hoe inona marina ny tian'Andriamanitra ho resahana aminy. Fa amin'ny ankapobeny zany dia izay no resahany boky. Ahoana kosa ary tia anjarantsika amin'ny toko 720 ity, inona no tena antony nametrahana io ao ampovoany ao anelanelany izay lazako teo hoe karazana sary miera ihany io amin'ny texte amin'ity boky ity dia ao indrindra no afantarantsika ny fahefan'Andriamanitra hanatanteraka izay rehetra tiany holazaina. Raha jerentsika dia ny fanisana nampanaovan'Andriamanitra ny avy hatrany ny fanisana satria izay nilazainary amin'ny nomerito voalohany 12 izay hitantsika ny antony ifandraisany amin'izay horesahana manaraka. Ny fanisana dia nampanaovan'Andriamanitra halalany zanak'Israely. Dia hoy isika fa ahoana koa moa Andriamanitra no manao zany dia iza moa tsy fantany amin'izy ireo? Fantan'ireo Andriamanitra izy amin'ny fahalalany sy ny fahendreny sy ny heriny ny fahefany dia tsy misy miafina aminy ireo satria izy dia niteny hoe na dia mivolondohanareo aza dia voisa. Ka inona no antony nampanaovan'Andriamanitra fanisana tahaka izao? Ary ny mahagaga aorinan'ny zavatra lehibe mitranga anankiray dia mampanao fanisana Andriamanitra. Hitantsika taorinan'ny nanaova zanak'Israely ombala volamena ka ny vavahany tamin'izany ka nanovonoan'Andriamanitra ny sasany tamin'izy ireo dia izay afaka nijery ny menarana varahana no anisisa dia ireo sisa ireo mbola nasain'Andriamanitra nisana indray. Dia hitantsika ny toko voalohany 2 izay lazain'Andriamanitra. Mialatsiny fa ny baiboly ampiasako dia ny fampikana vaovao izay vao natao ny fampikana vaovao ny baiboly protestanta. Mety tsy dia mitovy amin'ny anareo loatra ny tena vakiny kanefa tsara ihany koa ny amakitsika n'ity baiboly ity. Zao vola zao alao isan'ny fiangonan'ny zanak'Israely manontolo araka ny fokony sy ny fianakaviany avy ary araka ny anaran'ny lehilahy tsirairay dia ny lehilahy
lehilahy rehetra hatramin'ny 20 taona no miakatra dia izay rehetra azo alefa hanafika amin'Israely andaminazy araka ny antokony avy ianao sy iarona. Io zany dia Andriamanitra mandamina amin'izay handraisan'ny handaminany ny zanak'Israely amin'ny fanomanana azy amin'izay atao. Io karazana direktiva men'Andriamanitra io ny antony indrindra dia Andriamanitra te aneo amin'ny zanak'Israely fa sarobidy aminy izy, tiany loatra izy ka asainy mahatsapa izany hoe tsy misy anankiray ataony tsinotsinony amin'ny zanak'Israely fa isainy. Io no antony lehibe indrindra. Ony lay raby anankiray atao hoe Rashi dia hoy izy hoe ny nanaovan'Andriamanitra izany dia noho ny fitiavany ny zanak'Israely. Ny nanaovany izany dia ny fitiavany zanak'Israely. Ka tsy misy ataony tsinotsinony izy fa voaisany avokoa, hitany avokoa, fantany avokoa. Rehefa eo indrindra no manana ny heviny ratsaronareo na sasany amintsika efa naheman'io resak'io. Rehefa indray mandeha Jesosy nanontany amin'ny mamy mba aiza mora hanina. Fangamo misy tsitany Jesosy itsika mihinan-kafo ity. Aiza le fihinanao azy? Raha amin'ny bokin'ny Amosa no milaza azy hoe nahidina any amin'ny farany ambanin'ny tany any ambany rano any azy anao dia any ianao no alainy tanako. Ka hiafinao aiza no tsy ho hitany. Fa maninona izy no mametraka izany fanontaniana izany? Ny zavatra voalohany indrindra dia ny fitiavany andrahanina. Nakaiza izy fa tsy hitako. Raha hanina mety takony ampo, raha hanina mety takony freareana, raha hanina mety takony rindriny isan-karazany, dia io no hevitra nampisaraka azy tamin'Andriamanitra. Dia Jesosy malahelo azy ka mitady azy, nakaiza izy? Teto ny nametrahako azy, ity no nampanaoviko azy, tsy tiany io fa lasa nakaiza izy. Ho nanao tahaka ny Arona sy Miriama ve izy? Ho nanao tahaka ny Kore sy ny nama sy Datana sy ny namany ve izy? Fa fantatr'Andriamanitra izy, hainy ny anarany nefa tsy hitany izy. Io no manana ny heviny ny fanisana teo amin'ny fandaminan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona, amin'ny maha olon'Andriamanitra azy, amin'ny maha olon'Andriamanitra azy. Ny fandaminan'Andriamanitra mazava tsara. Ka ireo raha jerena ny fanisana tao aorian'ny namin'Andriamanitra ny sasany tamin'ny zanak'Israely noho ny mbalahany ny sopy, dia toa milaza Andriamanitra ny hoe izay dioviny, izay dioviny dia isondray fa mbola manana planina, manana fikasana, manana zavatra ampanaovina andreto indreto. Alamino izy matsy amin'ny sesy, alamino fa alamin'ireo olon'ireo
fa mbola homanin'Andriamanitra ho amin'ny ady indray azo amin'ny fanafika. Io no hevitry ny fanisana ary ananany ity boky ity ny anarany arak'izay nandroatan'ny septantasy. Amin'izay anjarantsika koa amin'ity tantarany Balaka sy Balama ity dia ny zavatra anankiray koa dia asehon'Andriamanitra akoatrin'izay efa fanomanan'izay dia asehony koa fa izy no tompo fahefana amin'ny zavatra rehetra. Izy no mijery sy mandamina azy izy rery aminy no afaka manao zavatra arak'izay tiany atao. Hitantsika tsara zany fa na ny apondrakeliny Balama aza dia tsy nampitenenin'Andriamanitra. Andriamanitra mikontrôle zavatra rehetra, tsy misy zavatra azo tsika hoe tsy kontrolen'Andriamanitra zany. Inona ny tantaran'ny Balaka sy Balama fantatsika tsara rehefa nandresy ny fanjakany Basana ny zanak'Israely, nandresy ny Midianita ny zanak'Israely dia raiky tahotra amin'izay Moabita. Ho ratsy ty zavatra ty hitantsika eo ny manipulation ny mpanjaka hanakorotana ny fiainan'ny olona, nefa zanak'Israely tsy nananeritreritra loatra hanafika azy tamin'izay fotoan'izay. Dia nalefa ty mpaminany ty ndananao hozon'ireo olona ireo fa tsy misy hevitra, ratsy dia ratsy ny zavatra mitranga. Hitantsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo zany io tantara io dia manomboka amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Natsony izy rehefa nandresy ny zanak'Israely, nandresy ny Oga mpanjakany Basana, dia raiky tahotra amin'izay Balaka ka niantso any Balama mba hanozona ny zanak'Israely. Amin'izay dia tsy afaka nanatanteraka zany Balama satria Andriamanitra no mitazona ny zavatra rehetra ary eo indrindra no teny ho an'ny zanak'Israely vao hiditra ao amin'ny tany. Ka nana reto taranaka no tezana mba hanana finoana ireto dia amin'ny alalan'ny io indrindra no anehoan'Andriamanitra taminy hoe aza manao ohatran'ireo taloha, ka milazany hoe antany nge mamokatra be fa matanjaka be ny olona ka tsy vitantsika. Fa jereo i Andriamanitra fa na dia izay ny raha nanozona anareo azy dia nasaiko mitahy anareo izy mitsotrano anareo, na izay ny rahana na dia niezaka hanao izany aza ity mpaminany ity dia tsy mba navelan'Andriamanitra ho tonga tamin'izany izy, fa na dia ny apondrakely nitaingenany aza nitarainy eo fa maninona ny kapohanao. Ka Balama indray no tsy mahita, ary izay ry la manahirana kely amin'ny zavatra indraindray ny verinao anao mahita sy mahalala ka ianao mijamba indrindra, ary rehefa jamba izay dia manao tao foana veleziny aby zay tratrany, no veleziny reky apondrakely ty faran'ilay apondrakely mitarainao fa maninona ary any dekapony tamin'ny vinany mbola mbanandahanao fa eto misy fahefana ambony manaka ana tsy andeha dia tsy afaka. Io ny lazainy atreo eo no tsy azon'ny olona indraindray, ka indraindray sy
tsy mahity manatsofina fa tsy mandre. Kanefa Andriamanitra dia tena miezaka mihitsy arak'izany mba tsy hahatonga loza ho an'ny hafa fa hitondra fiadanana. Nosakanan'Andriamanitra Balama tsy ho mpitondra loza fa ho mpitsodrano. Rehefa no hazavan'Andriamanitra ny masony, nandreny feon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izy, dia tsy afaka nanaraka feo hafa afa-tsy ny feon'Andriamanitra. Ka na inona fanereny isan-karazany nampanaon'ny Balaka azy, dia tsy misy tanteraka izany fa izay nampanaon'Andriamanitra ihany no tanteraka. Amin'izany dia miariary indrindra fa ny fitiavana mahery lavitra no ny fankahalana sy ny tsy fitiavana. Hitantsika jerentsika ny nomero toko 2 ny 9 sy manaraka. Nomero toko 2 ny 9 sy manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny fomaray ny Balama ka nanisy lasely ny borikiny ary nandeha niaraka tamin'ireo andriandahy Moaba. Nirehitra taminy nefa ny fahatezeran'Andriamanitra satria nandeha izy, ary ilay anjelin'ny tompony joro teo an-dalana mba hisakana azy. Ary Balama dia nitaingina ny borikiny ary niaraka taminy ny zatovo roalahy. Dia hitany borikiny joro teo amin'ny lalana ilay anjelin'ny tompo sady ny tanany sabany efa voatsoka teny an-tanany, dia nividy lalana ny boriky ka nakany amin'ny saha. Dia nikapoka ny boriky Balama mba hampiverina azy ho amin'ny lalana, ary ilay anjelin'ny tompo nijanona teo amin'ny lalan-tery teo anelanelan'ny tany voaloboka nisy fefy teo an-daniny roa. Ary nahita ilay anjelin'ny tompo ny boriky dia niampify teo amin'ny rindrina ka nanery ny tongotry Balama tamin'ny rindrina, dia nikapoka azy indray izy. Dia mbola nandroso ilay anjelin'ny tompo ka nijanona teo amin'ny toerana ety izay tsy nisy iviliana ho any amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Ary nahita ilay anjelin'ny tompo ny boriky ka nandro teo ambanin'ny Balama, dia nirehitra ny fahatezeran'ny Balama ka nikapoka amin'ny boriky tamin'ny tena izy. Dia nosokafin'ny tompo ny vavan'ny boriky ka hoy ny boriky tamin'ny Balama, inona no nataoko taminao no dia kapohinao fanoteriny aho izao? Dia hoy Balama tamin'ny boriky, satria namahazoazy ahy ianao. Raha izao no nisabatra dity an-tanako dia maty mihitsy ianao ankehitriny. Ary hoy ny boriky tamin'ny Balama, tsy borikinao va izay nitaingenanao hatramin'izay nanananao ahy ka mandraka androany? Moa efa fanaoko va ny nanao toy izao nanao? Dia hoy izy tsia. Dia nampahiraty ny tompony mason'ny Balama hahitan'ilay anjelin'ny tompony joro teo an-dalana sady ny tanany sabany efa voatsoka eny an-tanana, dia niondrika tamin'ny tany Balama. Hitantsika arak'izany fa ao amin'izay mbola mahajamba ny masontsika dia ny herintsika sy ny fahefantsika no mipetraka. Fa ao amin'izay hanazavan'Andriamanitra ny masontsika, amin'izay indrindra dia mikohoka isika mahita nahazavana ny masony dia nahita izy. Arak'izany ary dia mazava fa rehefa izay no zava-miseho dia hitantsika fa zava-dehibe ny zany hoe fanikena
ho azavany fanan'Andriamanitra ny mason'ny olona. Ka amin'izay anekena nazavany fanan'Andriamanitra ny masony dia amin'izay indrindra nataon'Andriamanitra fitaovana van'Andriamanitra ilay lalana saiky nalehany dia nasain'Andriamanitra niverina amin'izany izy ka ny van'Andriamanitra ho fitaovana fitsofandrano ahitatso sy ahitam-piadanana izy. Amin'ity teksta ity koa nefa dia hitantsika fa ao indrindra koa amin'ny lafiny anankiray dia ahitantsika ny amin'ny atao hoe leadership responsable. Raha mijery isika dia izany indrindra amin'ny Balaka rehefa hitantsika dia nanomboka na miantso ny olona izy, nilaza tamin'ny olona fa ho avy reto zanak'Israely reto ka ho potehana eto isika, aleo isika miomana, aleo isika hiady, andao sakanatsika ireo, irao Balama hanozona azy sy ny sisa. Io dia hitantsika amin'ny fahaizana mitaritarika olona. Misy responsabilité goavana ho anao mahay mitarika io. Tadidio zay. Misy responsabilité goavana ho antsika izy io. Satria amin'izay tariantsika ny olona no mety ahitany fiadanana na ahitany loza. Izany responsabilité goavana no mitarika. Hoy ilay raiky fiangonana anankiray hoe Augustin hoy izy rehefa nanao toriteny ho an'ny pastor izy dia izao ny teniny: miaraka aminareo aho izy dia mpandova ny fahasoavana, fa ho anareo kosa dia vekanareo. Ka amin'izany ozy ny fitsarana zay iombonako hitsarana miaraka aminareo ny amin'ny fahasoavana dia eo fa ny fitsarana mangony manokana ny amin'ny responsabilitéko. Asa raha azontsika zay mitarika izany. Amin'izay tsy hinoko ny fahasoavana ka tsy andraisako azy dia miaraka isika menakavy samy tsaraina amin'izany, fa mihoatra lavitra noho izany ny noho ny responsabilité napetraka. Izay no tenin'ny Augustin tamin'izay fotoana izay, izay no iresahana ny amin'ny atao hoe leadership responsable. Dia jery fotsiny moriny olona mba hitonga antsika menakavy samy antsika ety dia horesahako ihany. Dia heno fotsiny aloha dia betsaka ny tratran'izay. YouTube io aza manao an'io anareo fa io ane raha vita io dokotera Jean sy dokotera Lala no irere amin'io e. Tovelona mandrak'izao hoe dokotera Jean sy dokotera Lala. Dia misy tokoa ny dia manaraka. Aiza mipetrahan'ny responsabiliténao amin'izay fotoana izay? Mipetraka makaiza ny responsabiliténao? Nefa dia fantatra izao betsaka ny mahalalany amin'ny teny fikasana hoe ity toby ity dia sitrapon'i Jesosy ny mampanangana azy. Ka maninona anao vadika ohatr'izany? Dia mifona aminareo fa dia lazako hoe ty ihany le izy na dia tsy dia tokony ho lazana amin'izao fotoana izao azy. Mipetraka tahaka ity nataon'ity mpanjaka Balaka ity zany resaka izany. Kanefa amin'izay indrindra ny amin'ny fisian'izay nitenenan'Andriamanitra hoe tsy marina izany. Alao hoe Andriamanitra fa dia ho hitako eo an'izay. Iady amiko ve izy? Zaho ane tsy olona e, fa Andriamanitra. Iady amiko izy.
ary zay indrindra ny andininy fahatelo ambiroapolo zay fampaherezana ny zanak'Israely hiakatra ho any Kanana ka hitenenana aminy hoe tsy olona ne izy fa Andriamanitra. Kanefa na izany aza dia ho resahako kely vetivety ihany amin'ny atao hoe fibebahan'Andriamanitra. Ny fibebahan'Andriamanitra, ay moa Andriamanitra io mba mibebaka, fa inona le azy ahoana zany fibebahana zany? Ny fibebahan'Andriamanitra dia tsy tahaka ny antsika olombelona. Ny teny fibebahana dia samy ampiasana satria vocabulaire anankiray ireo. Ny teny hebreo hoe nasham na naham, zay ny tena izy naham, dia io teny hebreo io dia milaza ny amin'ny io no adikatsika hoe mibebaka. Ary io dia raha jerentsika ny Genesis 1:5 karazana ataoko hoe excursus hoe tetsisika satria voakasika an'izany ny texte anjaratsika dia resahako ihany izy. Genesis 1:5 ary ny tompona nenina no nanaovan'ny olona teto ambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Teo ny tompo haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona zay no ariko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompo sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina fa nanenina no nanaovako azy. Io dia ny verbe naham no ampiasana. Amin'izay dia hitantsika fa ilay nenina dia azo adikako hoe mibebaka Andriamanitra ka niverina tamin'ny heviny izy dia ny heviny hoe nahary ny olona kanjo ny olona nivadika taminy. Ka eo amin'ny fibebahan'Andriamanitra dia mipetraka indrindra amin'ny atao hoe alliance na ny teny na fanekena nataon'Andriamanitra. Ao amin'izay aneken'ny olona ka narahan'ny olona ny teniny dia ao indrindra Andriamanitra no manatanteraka ny sitrapony. Ary ny sitrapon'Andriamanitra tsy hafa fa izao ny adanan'ny olona. Zay ny an'Andriamanitra, zay ny sitrapon'Andriamanitra zay. Ka matoa Andriamanitra miverina miala tamin'izay dia misy ny atao hoe rupture d'alliance atao. Ary zay nahatonga an'io Genesis 1:5 io satria misy rupture d'alliance teo amin'ny olona sy Andriamanitra. Ka nanenina Andriamanitra ny nanaovan'ny olona. Hitantsika nefa fa taorinan'ny safidrano dia nanenina ndraiky eo Andriamanitra noho ny nanaovan'ny zany ka ho izy hoe tsy ho ataoko intsony izany, tsy ho ataoko intsony izany. Io dia mbola io hevitiny hoe fibebahana io no resaka. Ndevadena nisy olona anankiray namaky ny tezika dia ao tezy satria ambokiny amosa misy hoe dia nibebaka Andriamanitra. Dia ao izy tsy d'accord amin'ity hevitra ty mihitsy apastera. Aiza koa nisy Andriamanitra ibebaka zany? Dia io indrindra mazava ny teniny amin'ny numéro 8 tsy mba olombelona izy fa Andriamanitra. Ny hevitry ny fibebahan'Andriamanitra dia tsotra ihany. Na izy amin'ny atezerany dia miala tamin'ilay tokony hanao soanao dia lasa mikapoka izy. Na izy avy amin'izay atezerany zay ka nisy anankiray mbola afaka niresaka taminy fona taminy dia nibebaka koa izy ka miala. Hitantsika indrindra zany amin'ny nataony Mosesy amin'ity boky numéro ity fa Mosesy pirino mivavaka ho an'i Israely mba aza atao an'izany fa ny olona noentinao tany Egypta ve hanala baraka tena anao fa mba aza atao an'izany.
hoy Andriamanitra eny fa tsy ataoko zany. Le Andriamanitra manaiky hoe eny fa hiala tamin'iny fikasako iny aho. Izay no atao hoe mibebaka izy. Fa tsy hoe mpanota izy ka tahaka ny fibebahantsika mpanota. Tsy zay nen'Andriamanitra. Fa nen'Andriamanitra dia ny fibebahany dia avy ao amin'ny fisina rupture d'alliance teo aminy sy teo amintsika. Dia ny fibebahan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia mipetraka amin'ireo anankiroa ireo na niala tamin'ny hevitra hanisoanao izy. Io ny ampisafidrano izay ohatra. Na izy avy amin'izay atezerany mifofofofo zay dia tamy efa nataony Abraham zany, nataony Mosesy zany, nataony mpaminany rehetra zany. Mba kely ane Jakoby fahaza dia atao an'izany ry Abraham zany. So dia mba misy olona zao marinareo fahaza dia efa zany no ataonao. Manaiky mihaino Andriamanitra. Ary zay zava-dehibe hitsanganany ty tompy ty koa zay. Aza adino. Zava-dehibe matoa Jesosy naniry mafy zany taotony dia mba hisiny koa ny vavaka ahafahana miresaka mivatana amin'ny raha tezitra sy ny fofofofo ny atezerana izy noho ny fahotantsika, mba hisy afaka hampitony ny atezerany ka andresy lahatra azy. Fa mahagaga tokoa tsy olo isy f'Andriamanitra kanefa manaiky resy lahatra koa noho ny fitiavany. Tsy zavatra hafa fa noho ny fitiavany. Tahaka anao manaiky resy lahatra ny zanakao kely firintsika rehefa fa tamin'ilay zaza kely anankiray mahafinaritra ny firintsy resy resy indraindray tahak'izay fijeren'Andriamanitra ndreny olona izay nanaovana ny Abrahama. Abrahama asakaizako ny mpaminany mpanompoko irako. Ka raha mijery ny texte anjarantsika ary isika dia ny hoe ny 3:20 dia izao no lazain'eo: Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy nefa tsy nanatanteraka, na efa niteny va izy ka tsy nitoviny. Io no tian'Andriamanitra lazaina amin'ireto zanak'Israely taranaka faharoa handeha hiditra amin'ny tany Kanana, hisedra ady, hisedra olana. Dia hoy Andriamanitra aminy: tsy mba olona hakandainga aminareo. Moa efa nisy nilazako va ka tsy ho tanterahako. Jereo ny nataoko tamin'ny Balana, ka na dia ny fahavalo hanozona anareo aza dia nataoko tonga mitay anareo. Ary jereo fa miverimberina ao amin'ny boky Isaia zany teny zany, indrindra amin'ny ilay antsoina hoe Deutéro Isaia, izay teny fampaherezana, teny fampanantenana ho an'ny zanak'Israely miverina avy any Babilôna, ampaherezana handraindray ny tany Kanana. Ampaherezana ianao, ampaherezana isika eto amin'ity topo masina zay tiany Jesosy ho tanterahana ity ho an'ny taranaka ho avy rehetra. Moa efa nisy zavatra niteneniny ny vaka tsy ho tanterahany. Moa anenina ny aminany nasainy nanorenana nyity topo ty va izy? Sanatry izany. Fa sao fotsiny sao dia ilay taranaka voalohany ka tsy anana anjara ao. Engany mba handray amin'ny finoana ka ho toy ilay taranaka faharoa. Vonina hisedra na inona mety hitranga siseo, satria Andriamanitra no mitarika. Andriamanitra no mitoky. Izy no efa nilaza fa tsy olona izy fa Andriamanitra ka natanteraka izay efa nampanantenany sy efa nolazainy ho antsika.
voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay zay hatramin'ny taloha indrindra ka zay hatramin'ny mandrak'izay. Amen.